ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomerahantsika rehetra ry avako malala tratra ity alakamisy 7 ny volana janoary ity dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika. Ny mofinainantsika nio dia ny salamo 7 salamo 7 salamo 7 ny andiny 20 ka hatramin'ny andiny 7. Fakitsika aminaran'i Jesosy zandry avako. Salamo 7 andiny 20 ka hatramin'ny 7. Na nisy soa ahy araka ny fahamarinako Jehova, araka ny fahadiovantanako no namaliny ahy. Fantandrina ny lalàn'i Jehova ka tsy mba nanao ratsy alana tamin'Andriamanitro. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nampialaiko tamiko. Tsy nanatsiny taminy aho sady niary tena tsy ho azo ny fahotako. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehova, dia araka ny fahadiovan-tanako Dieu masony. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny olona marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lali-tsaina. Fa ianao mamonjy ny olona ory, ary ny maso miandranandrana kosa ahetrinao. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Andiny 20. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny olona marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio. Raha toa ka mamaky ity salamo zay nataon'i David tsika rehefa malala dia lasa nieritreritra tokoa raha toa ka mamaky zany ao anatin'ny fotom-pisainana na toe-tsaina protestanta. Ny toe-tsaina protestanta zay manome toerana ny faneritretena, ny toe-tsaina protestanta zay ataontsika hoe ny volavolain'ny Calvin, ny ainga avy amin'ny fampianaran'ny Augustin, ny ainga tamin'ny fampianaran'ny rahiny fiangonana isan-karazany, manome toerana nataontsika hoe faneritretena. Ary izany faneritretena zany no anankiray mahatonga ny protestanta tsy afaka ilaza mihitsy hoe marina sy tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Ity salamo zay eo ampilatanantsika ity nefa dia tomaneo zay filazana ny tena ho marina eo anatrehan'Andriamanitra. Andiny 120. Nitandrina ny lalàn'i Jehova ka tsy mba nanao ratsy niala tamin'Andriamanitra. Na nisy soa araka ny fahamarinako Jehova. Zany hoe tena mahazo antoka mihitsy ny fahamarinany David eto. Izay tsika manao hoe tsy dia tena fomba toe-tsaina protestanta loatra. Fa raha toa ka jerevantsika rehefa malala dia tiany David alesahany eto, tsy ny filazana loatra ny fahamarinany, tsy ny tenany loatra no tiany tenenina, fa Andriamanitra. Raha miteny izy mitanisy eto ny hoe za angen-tandrina ny didin'Andriamanitra, za nahitsy teo anatrehan'Andriamanitra, tsy nanatsiny taminy niaro ny tenako so aza ny fahotana. Tsy dia tena ataontsika hoe freriana loatra. Ary misy fotoana rehefa ko malala ilain'ny mpino ny fijoana vavolombelona eo anatrehan'Andriamanitra io. Ity dia vavaka ataon'i David, tsy eny ambony altara David no afaka miteny izany, na eny amin'ny manodidina azy no miteny manao hoe za nge le olona dia zao tsy mba nalatsiny tamin'Andriamanitra mihitsy aho, tsy mba nandeha araka ny didin'Andriamanitra zay osy ny olona manao hoe tsy dia marina loatra zany David. Raha ohatra ka izay fa David kosa tao am-pony dia nahafantatra ny fifandraisany tamin'Andriamanitra. Ka eto dia manazava zany David manao hoe misy lafiny zavatra, misy fotoana
izay ahatsapahantsika ny fanamarinan'Andriamanitra atsika. Misy fotoana izay tena ahatsapahanao manokana hoe no amarinin'Andriamanitra ianao. Inzay rehefa orinan'ilay fotoana fifonanao iny, le ao ambadika le fotoana avy ny bebahanao iny, de tsapanao mihitsy ity zavatra tsapany David ty. Ny olona mety tsy mahatsapa azy raha tantaran'izany izy, ny olona hoe ka ny olona mbola mifantoka amin'ny lasa, ny lasanao ny tadidin'ny olona tsika ke zavatra niaraka nanao baskettery hitana iny toetranao, zay mahatonga ny David tsy nanao tony fijogona vavolombelona tony ampahabe maso amin'ny lafiny hoe tsy ratsy akory ny fijogona vavolombelona, fa ny teny kosa anatrehan'ny zao tontolo zao manao hoe za ange re olona ka tsy nanatsiny teo anatren'Andriamanitra, za ange re olona ka niary ny tenako so azo fahotako, za ange re olona ka nadio ny tanako tamin'ny fomba fitondrako ny manodidina, dia tsy mety tsoatsay ny olona zany, tsy ratsy fanahy ny olona, fa mety ho misy zavatra zay tadidiny tany amin'ny ainanao tany amin'ny 5 taona lasa na tany amin'ny 20 taona lasa, mety tsy misy zavatra tahaka izany. Fa David eto raha mitanisa zany dia ao ambadika le fibebahany, ao ambadika le fahatsapahan'ny fitahian'Andriamanitra, satria rehefa no afahan'Andriamanitra tamin'ny etraketraky Saoly izy, tamin'ny fialonany Saoly izy, nitoraka tamin'Andriamanitra dia nahazo valim-bavaka, dia miresaka amin'Andriamanitra izy zany eo. No zany dia tsy tokony adoroantsika zany dia misy fotoana isika tahaka ny Davida mihitsy, misy fotoana tena tsapanao fanondram-pon'Andriamanitra, misy fotoana miresaka amin'Andriamanitra no tena za kosa ange Andriamanitra tena mahatsiaro ny fahasoavanao hoe, ary niezaka Andriamanitra na de marefa aza maha olombelona, niezaka Andriamanitra mbola namonjy fiangonana ihany, niezaka Andriamanitra mbola nahafo ihany zany rehetra dia azonao resahana manokana amin'Andriamanitra, fa mety tsy ho azonao resahana mpahabe mason'olona, tsy fanao zany, fa mibitika ifanaovanao amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra mahita ny ao am-ponao, Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra zay sainao, dia azonao resahana. Ianao tsy afaky nandainga eo anatren'Andriamanitra mihitsy. Miteny tahaka ny David ianao manao hoe Andriamanitra hitanao fa efa mivebaka, hitanao fa efa mifona kosa iny Andriamanitra. Dia tahak'izay ity zany ohatra ka jerentsika amin'ny lafiny hoe maha-olombelona tsotra fotsiny dia mety osika angahoana kosa ary zany, fa misy fotoana rehefa malala ny mpino dia tokony manao tahaka ny David mihitsy amin'ny ifandraisany amin'Andriamanitra. Ny teny fa 5 dia hoy David, ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny olona marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio. Zany hoe mazava be lay fanazavan'ny mpanao salamo azy. Raha toa ka jerena dia eo zany ny fijeritsika ataontsika hoe protestanta indray momba an'Andriamanitra, teo tsika nijery momba ny olombelona hoe tsisy olombelona marina zany fa ratsy daholo ny olona ao anatren'Andriamanitra, maloto daholo ny olona anatren'Andriamanitra ka tokony hibebaka. Fa roviana kosa ny olona ny samy joro ao anatren'Andriamanitra, rehefa mibebaka izy ka nidioviny rany Kristy dia afaka mamboraka amin'Andriamanitra ka miteny hoe misaotra anao Andriamanitra. Iny mazava. Fa izao momba an'Andriamanitra indray ary. Dia hoe David eto manao hoe amin'ny olona tsara Andriamanitra dia miseho hoe raha tsara, amin'ny olona marina Andriamanitra dia miseho hoe marina, amin'ny madio Andriamanitra dia miseho hoe madio. Ahoana zany teolojian'i David zany? Mahazatra antsika esantsika dia ny hoe Andriamanitra dia tsy miova, Andriamanitra dia tsy miova ary tsy miankina amin'ny toetran'ny olona ny toetran'Andriamanitra. Andriamanitra dia mahaleo tena amin'ny toetrany, ka zay mety ho fihetsika tsy vaikio zay ny fihetsikaandriamanitra, famindram-po mandrakariva Andriamanitra. Ninona toetrako dia tsy hovan'ny toetrako mihitsy ny toetran'Andriamanitra. Na mino na tsy mino Andriamanitra dia fitiavana mandrakariva, na mivavaka taminy na tsy mivavaka taminy zao tontolo zao Andriamanitra dia fitiavana mandrakariva. Zany hoe lay maizy azy an'Andriamanitra dia tsy miova. Ny olona no mety miova, fa Andriamanitra tsy miova mihitsy. Ary ny ao anatin'ny antsoina hoe tsy miova dia tsy miova ny toetrany, tsy miova ny maizy azy. Tsy ny hoe ny fahabetsahan'ny mpivavaka na ny fahavitsin'ny mpivavaka amin'Andriamanitra eto ambonin'ny tany ny mahatonga an'Andriamanitra miova. Tsy fitiavana mandrakariva Andriamanitra. Na mivavaka ny olona na tsy mivavaka ny olona, tsy manova ninninny amin'Andriamanitra mihitsy zany. Ny toetran'Andriamanitra dia fitiavana mandrakariva izy.
raha ohatra ka mikapoka n'izao tontolo izao izy satria tsy mivavaka izao tontolo izao dia mbola ao anatiny mahafitiavana azy ihany zany. Raha ohatra ka mamaly fitian'izao tontolo izao izy satria miamivavaka izao tontolo izao ao anatiny mahafitiavana azy ihany zany. Raha ohatra ka manitsy an'izao tontolo izao izy ao anatiny mahafitiavana ihany zany, fa tsy miova mihitsy ny mahizy azy an'Andriamanitra. Dia hoy Davida eto manao hoe ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny olona marina no isehonao fa marina, ary ny madio fa nisehonao fa madio. Zany hoe rehefa tsara ianao dia miseho aminao lay Andriamanitra tsara, rehefa marina ianao dia miseho aminao lay Andriamanitra marina, na ny endrika nisehon'Andriamanitra aminao dia marina izy, ary rehefa madio ianao dia ny endrika isehon'Andriamanitra aminao dia madio. Miavako inona ny dikan'izany? Nisy toriteny nataony Martin Luther any amin'ny volana martsa taona 320 anao sa 320. Dia hoy Martin Luther manao hoe Andriamanitra dia tsy takatra ny saintsika mihitsy, saingy izao ny fomba ifandraisantsika amin'Andriamanitra dia ny finoantsika. Zany hoe Andriamanitra dia tsy tafiditra ato anatin'ity lohantsika ity. Raha tafiditra anatin'ity lohantsika ity Andriamanitra dia tsy Andriamanitra intsony izy zany, fa lehibe lavitra noho ity lohantsika ity Andriamanitra. Noho izany dia tsy ho takatra ity lohantsika ity mihitsy ny momba an'Andriamanitra. Mazava io fanjavana Martin Luther matetika. Lehibe lavitra noho izay fotom-pisainantsika, lehibe lavitra noho izay namboarina lay mpamboatra, ka na inona fiezahana lay namboarina dia tsy hahatratra amin'ny mpanamboatra mihitsy izy. Mazava io. Zany hoe amin'ny lafiny zavatra sasany mety manatsaintsika, mahirantsika, fa tsy ho tafiditra ato anatin'ny lohantsika mihitsy Andriamanitra manontolo. Raha ohatra ka lehibe no Andriamanitra ny lohantsika dia aleo zany mivavaka amin'ny lohantsika sanatria. Fa satria tsy tafavoaka mihitsy ny lohantsika, ny fahalalantsika manoloana ny halehiben'Andriamanitra, dia tsy takatra ny saintsika daholo zany na ny momba an'Andriamanitra, na ny planin'Andriamanitra, na ny fahendren'Andriamanitra, dia tsy ho tafiditra teo anatin'ity lohantsika ity. Fa inona ny ifandraisantsika ary? Satria tsy tafiditra teo anatin'ity lohantsika ity Andriamanitra, dia inona ny ifandraisantsika amin'Andriamanitra? Ny finoantsika. Tsy amin'ny alalan'ny saina zany no ifandraisantsika amin'Andriamanitra, satria tsy takatra ny saintsika mihitsy ny momba an'Andriamanitra, fa ny finoantsika no ifandraisantsika amin'Andriamanitra, ary ny finoantsika ny mahatakatra ny momba an'Andriamanitra. Tsy hoe tsy ilaina akory ny saina zanatra iny vava, fa ny finoana ny mahatonga fahatakarana ara-tsaina rehefa avy eo. Fa tsy ny fahatakarana ara-tsaina akory ny mahatonga ny finoana. Raha ny fahatakarana ara-tsaina ny mahatonga ny finoana dia foana ny fahasoavana. Raha ohatra ka ny fahatakarana ara-tsaina no mahatonga ny finoana dia tsy ilaina intsony ny fahasoavana. Satria nahoana? Dia zay be saina ihany zany ny mahatakatra an'Andriamanitra, zay manan-tsaina ihany zany ny mahatakatra an'Andriamanitra, zay nahita fianarana ihany zany ny mahatakatra an'Andriamanitra. Ary satria takatry ny saina izy dia tsy ilaina intsony ny fahasoavana. Ny fiezahako hanakatra azy amin'ny saina zany ny mahatonga mahafantatra azy amin'izay fotoan'izay dia valim-pity zany, merity zany ny finoana, kanefa tsy izay le izy. Raha izay dia foana ny fahasoavana. Fa ny mahafahasoavana ny fahasoavana dia zao manao hoe takatra Andriamanitra, na dia eo aza ny fahalalako badobado, na dia eo aza ny fahalalako tsotsotra. Zay ny nahatonga Soatra Masina miteny hoe efa naseho tamin'ny bolo sy adala, efa naseho tamina olo-tsotra. Aloha zay nantikeka azy amin'ny teny grika, efa naseho tamina olo-tsotra ny fahazavan'Andriamanitra, fa nafenina tamin'ireo manan-tsaina zany. Zay ny dikany, zay mahafahasoavana ny fahasoavana. Fa hotsika manao hoe ny toriteny Martin Luther dia nanazava an'izay hoe ny finoana no ifandraisantsika amin'Andriamanitra, tsy zavatra no ifandraisantsika amin'Andriamanitra, tsy zavatra hita maso, tsy zavatra azo tsapahitana no ifandraisantsika amin'Andriamanitra, fa ny finoantsika ho amin'i Jesosy Kristy Tompo. Fitaovana daholo manodidina antsika, fa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo dia ny finoana ihany. Noho izany dia hoy Martin Luther io finoana io finoana io dia izao manazava Martin Luther, ny finoana dia arakarak'izay inonao an'Andriamanitra, arakarak'izay toetra an'Andriamanitra inonao no isehoan'Andriamanitra aminao. Raha ohatra ka mino Andriamanitra fitiavana ianao
dia Andriamanitra fitiavana no mifandray aminao, no endrika isehoan'Andriamanitra aminao. Raha Andriamanitra mpikapoka no isehoanao no inonao, dia Andriamanitra mpikapoka no mifandray aminao. Raha Andriamanitra mpamaliny natao no inonao, no endrika Andriamanitra ihany moa zany, fa lay hoe le toetra n'Andriamanitra. Raha Andriamanitra mpikapoka no toetra zay no inonao na mitoetra n'Andriamanitra, dia Andriamanitra mpikapoka no miseho aminao, mitoetra n'Andriamanitra miseho aminao. Raha ohatra ka Andriamanitra fahasoavana no toetra n'Andriamanitra inonao, dia Andriamanitra fahasoavana no miseho na nitoetra n'Andriamanitra iseho aminao. Dia hoy ihany mpanao salama eto, ho an'ny olona tsara dia miseho tsara Andriamanitra. Zany hoe ho an'ny olona tsara, ho an'ny olona mendrika. Raha toa ka jerena raha tena jerena dia mahatoky le izy amin'ny olona mahatoky, amin'ny olona mendrim-pitokisana dia mahatoky ianao, mendrim-pitokisana koa ianao. Amin'ny olona tsy mivadika dia tsy mivadika ianao. Zany hoe rehefa mino Andriamanitra tsy mpivadika ianao, hoe nao Andriamanitra, dia tsy mivadika amiko zany ianao. Zao ny tenin'ny Davida teo amin'lohan'Andriandrano Jaboka, tsy avelako ianao raha tsy mitay aho. Fampitolona tamin'ilay anjelin' Jehova izy, dia fampitolona tamin'Andriamanitra raha molazay ny tompo azy. Dia ny tenin'ny Davida dia zao manao hoe tsy avelako ianao raha tsy mitay aho. Dia ho le anjely taminy mitompo taminy iny ary hitay anao ampeny Davida, ampeny Jakoba zay. Azafady Jakoba fa tsy Davida. Dia ampeny Jakoba zay. Zany hoe tena ampeny Jakoba dia le tenin'Andriamanitra fotsiny hoe mitay ahy ianao. Izay teny fahazaonantoka ny tenin'Andriamanitra izay no antsoina hoe mino. Azonao antoka fa rehefa miteny Andriamanitra dia tsy mivadika amin'izay izy. Rehefa hiala ny trano fiangonana ianao ka manonona tsodrano anao ny fiangonana, dia tadidio zao hoe ho azy tsodrano zay, ho azy zay ary raiso amin'ny finoana zay, dia raiso tenin'Andriamanitra azay mihitsy, raiso tsodranin'Andriamanitra, dia minova tsodranin'Andriamanitra, dia azony amin'ny vavany Andriamanitra. Hoy ilay lehilahy anankiray antsoina hoe Saint Chrysostome. Chrysostome moa mpampitory teny malaza tany amin'ny faritra ataontsika hoe amin'ny faritra atao Turquie ankehitriny iny. Dia zao ny tenin'ity lehilahy ity manao hoe ny antsoina hoe finoana dia fiazonana an'Andriamanitra amin'ny vavany. Zany hoe ny antsoina hoe olona mahatoky dia zao miazona an'Andriamanitra amin'ny teniny. No zany dia zao raha olona mahatoky an'Andriamanitra ianao dia mahatoky ianao koa Andriamanitra. Zany rehefa koa malala aoka ianao tsara, aoka ianao mahatoky, fa mahatoky koa Andriamanitra. Tsy niova Andriamanitra, tsy arakaraka ny toetrantsika loatra, fa arakarak'izay toetra n'Andriamanitra inontsika no ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Raha Andriamanitra mahatoky ny inonao, dia Andriamanitra mahatoky koa no miseho aminao. Amin'ny olona tsara no isehonao fa tsara, dia miseho tsara, manaova tsara. Manaova tsara iny moa manakana anao tsy anao tsara, dia Andriamanitra tsara no miseho aminao amin'ny fiainana isan'andro. Amin'ny olona marina dia no isehonao marina. Zany hoe rehefa marina ianao amin'ny fiainanao, tsy miangatra, dia Andriamanitra tsy miangatra koa no miseho aminao. Rehefa tsy mitanily zany ianao, dia tsy mitanily zany koa Andriamanitra no fitondrananao. Rehefa marina ianao amin'ny zavatra izay ataonao, lay marina resahana tsy dia tena lay marina amin'ny lafiny lalàna romanina loatra, tsy lay tsy iny loatra. Tsika masatra ny teny hoe marina dia notsaintsika mandrakariva lay droit romain, lay lalàna code civil, code pénal, moral, tsy iny loatra lay tena atao hoe iny marina, endrika isehoan'ny marina iny, fa tsy iny ihany atao hoe marina. Fa natao hoe marina dia lay zavatra, lay tena izy, lay tsy fiovana, lay tsy fivadiana, lay fiazonana, lay finoana, natao hoe marina. Ka raha marina ianao zany hoe mahitsy ianao, mahitsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, dia zao marina eo anatrehan'ny tompo, marina eo anatrehanao koa Andriamanitra. Raha madio ianao eo anatrehan'ny tompo, dia madio koa Andriamanitra. Ny tiany Davida resahana zany dia zao manao hoe zao ange, na inona Andriamanitra tsy miova, fa izao tena miankina aminao zany ka no avinao, miankina aminao. Rehefa tsara no ataonao dia tsara Andriamanitra, rehefa marina no ataonao dia marina Andriamanitra,
rehefa madio anao dia madio ny isehoan'andriamanitra aminao. Ny teny Davida tenenina sanatria tsy hoe manao kajy amin'andriamanitra tsy zay loatra, fa ny tiany Davida tenenina dia mijoro vavolombelona izy manao hoe zao misy zavatra ataon'andriamanitra aminao noho ny fijoroanao sy ny mahaenao anao. Marina fa ny fahasoavana eo zay tsy dikevitra, fa misy fotoana atsapanao hoe mitaky fiezahana aminao mihitsy Andriamanitra, fa tsy afaka ny tenanao manao hoe za tsy marina, za tsy mendrika, za maloto nefa ny angataka zavatra amin'Andriamanitra. Tsy ho Davida, fa misy fotoana ny zavatra ataon'Andriamanitra eo aminao dia tena vokatry ny fiezahanao mihitsy, tsy le fiezahana mahavonjy loatra, fa fiezahana teraky ny finoana, fiezahana teraky ny fahatokina. Misy zany lafin-javatra tiany Davida atao dia ny hoe miezaha mba ho tsara raha tianao azo zavatra tsara amin'Andriamanitra. Sanatria ny bava tsy hoe katsy loatra tsy zay, fa eo ny fahasoavana. Fa raha mantsy mieritreritra mandrakarivo tsika manao hoe io angezy Andriamanitra be famindrafo, dia lasa manamaivana lay fiezahana, manamaivana lay fanoloran-tena, manamaivana lay fibebahana mihitsy itsika indraindray. Satria veritsika fa Andriamanitra dia fahasoavana, dia ray misy eo anaty protestanta zany Andriamanitra ary misy arahona mihitsy hoe dia voavonjy daholo ny olona rehetra. Tsy voavonjy daholo zany ny olona rehetra, zay mino ihany. Fa no le toe-tsaina malaladalaka indraindray dia ny fivoizana ny fahasoavana dia indraindray hamaivantsika le fiezahana, hany ka lasa mana fenam-panahy ohatry ny mandeha ho azy malaladalaka toy izay itsika. Fa ny tiany Davida resahana dia zao hoe zao tena mila miezaka ianao, mila miezaka ianao, miezaka teraky ny fonao sa teraky ny fitiavanao, mba miezah ho tsara, mba miezah ho marina, mba miezah ho madio. Fa zato hoe ka mandeha ho azy Andriamanitra nge madio foany, marina foany, fitiavana mandrakariva ahoana moa ny tsy ho tahiny, eny izay eo. Fa misy fotoana na ny fiainana mihitsy ara tokony asehonao amin'Andriamanitra fa niezaka ianao, niovy ianao. Afaka malala engany ao anatinao fahatokinan'ny fahasoavana dia hoy ny salamin'i Davida hoe amin'ny olona tsara no isehon'ny tompo fa tsara, amin'ny olona marina no isehon'ny Jehova fa marina, amin'ny madio no isehon'ny koa fa madio. Mandehana amin'ny fahatsarana, mandehana amin'ny fahamarinana, mandehana amin'ny fahadiovana. Ivavaka sika tompo amin'soranao zahay fa manaitra anay ny soratra ao masina, tsy handeha amin'ny fahazarana, tsy handeha amin'ny fanazarana, amin'ny fanomponanao, fa atsiary kosa fa tsy miovy ianao. Ny finoanay no ifandraisanay aminao, tsy endrika ivelany, fa ny finoana latsapaka ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Dia manafatra anay ianao fa ny finoanay dia mampiezaka anay mba ho tsara. Ny finoanay dia tsy mahatonga anay ho malaina ka hiala anay amin'ny fahamarinana, fa mandrisika anay ho marina. Ny finoanay ifandraisanay aminao dia nitaizanay ho madio fo, ho madio fiaina, ho masinasa. Dia taio tompo fiainanay izany ao koa tsapanay fa ny finoanay ianao no hery manetsika anay ho vavolombelonao. Tsy nitanjona eo amin'ny fiainanay akory manesika ny ho vavolombelona tompo, fa ny fahatsapanay ny fahasoavanao sy ny famindramponao ao amin'i Jesosy. Dia tefeo izay tompo olona tsara, tefeo izay olo marina, dia zao zay mba ho madio mandrakariva amin'ny asan'ny fanahinao masina ao amin'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.